Ny akata moa dia mitaky ny fanajana ireo soatoavina mahamalagasy voahitsakitsaka ny mahamalagasy ka mila miverina ifotony isika hoe Brice Christophe ilay filohan'ny akata. Izy reto moa dia mpandala ny fombandrazana ary maro amin'izy ireo no milolohan'ny razana fanjakana izay lazaina hoe Petranjanahary. Fa ny hop ami ambany tanàna miray kosa dia mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra teo anolohan'ny Brown commune. Nidina teo anolohan'ny commune Antananarivo renivohitra moa izy ireo izay mitaky ny hialan'ny ben'ny tanàna ny Antananarivo tsy iza moa izany Faramatoa ary Lala Ramanantsoa. Nambarany hop ami ambany tanàna miray fa lany tamin'ny tsy ara-dalàna ny ben'ny tanàna ankehitriny ka mila miala manaraka any Rajoelina sy ny firongony izy. Manoloana io fitakina ny fialan'ny ben'ny tanàna io moa dia nanome vanikafitra ny commune tsy miala ny ben'ny tanàna hoy ny mpiasan'ny commune tsy manaiky ny hanesorana ny ben'ny tanàna ary Lala Ramanantsoa ireo sendika ny mpiasan'ny commune Antananarivo fa mitaky ny handravana ny staff tsy manao ny asany kosa izy ireo. Ilana olombofidy ny fitantanana ny tanàna hahafahana mitondra fampandrosoana sy mamaly ny fitaky ny mpiasa hoy hatrany izy ireo. Hiresadresaka ny mikasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa isika ho fiomanana amin'ny fifidianana ho avy noho ny alan'ny antokotima tao amin'ny vovonana firaisankina. Tonga amin'ny vanim-potoana tsy azo idivirana intsony isika fa tsy maintsy roso amin'ny fifidianana madio ekeny rehetra ary mangarahara hoy ny filoha nasionalin'ny antokotiako i Madagasikara Marc Ravalomanana. Tsy maintsy hiomana ny antoko politika rehetra izay hifaninana amin'izany ny tsahatra tsy ho ao anatin'ny vondrona antoko politika firaisankina araka izany ny timma mba ahafahany izy ireo miomana raha ny fanazavana ary efa tsy mpanohitra ihany koa izy ireo fa efa mpanohana ny fitondrana. Misy moa ny mandinika ny fialan izy ireo tao amin'ny firaisankina izay tsy araka ny fiheverana izy ireo azy. Fa raha ny tena marina araka ny voalazan'izy ireo moa dia fiomanana amin'ny fifidianana ho avy no tena antony alany antoko timma tao anatin' izany vovonana firaisankina izany. Fa ny amin'ny anterimeram-pirenena kosa dia lehibe ny fanoherana sady filoha lefitra fafito manomboka izao solombavam-bahoaka Irmara Andriamatoa Milavonjy Andreas Philobert izay voafidy tao amin'ny distrikany Ambovombe. Vita androany araka izany ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny lehibe ny mpanohitra teo aloha Andriamatoa Siteny Randriana Soloniako. Fa ny malaza eto antoerana kosa dia mila fahazahoan-dalana manokana ireo mpiasam-panjakana ambony hivoaka any Madagasikara. Tsy maintsy manana taratasy fahazahoan-dalana hivoaka ny Republikan'i Madagasikara izay voamarina fiadidian'ny primatiora ireo olom-panjakana sy mpiasam-panjakana izay manana adidy eto amin'ny firenena hoy ny lehibe ny fitarahavana misahana ny fanaraha-maso ny fifindrammonina sy ny fivezivezena eo anivon'ny ministera ny filamenam-bahoaka. Mila manana an'izany zavatra izany vo afaka mivoaka any Madagasikara izay tsy manana izay taratasy izay dia fanana avy hatrany ny sidina ho azy ary hinditra amin'ny izany ireo polisy miasa eny antoerana. Fa Ramatoa Rina Rakotomanga kosa dia efa any ivelany tsy mandohitra ady sanatriavina ny hiala andaharana fa mijoro satria manana ny marina hoy izy raha naneo ny heviny taorian'ny famohana IST nataon'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy manana état de grâce ity gouvernemanta ity hoy Rosy. Ity gouvernemanta ity no voalohan'ny fahefana tsy manana ny antsona hoe état de grâce izany. Asa raha azony ireto ministra ireto ny zava-miandry azy noho ny fisian'ny teknolojia vaovao ny portable azahoana makasary sy mampita eo no eo ny réseaux sociaux. Tsy hisy fanao taloha azo averina moramora izany intsony eo hoy ity solombavam-bahoaka teo aloha ity Andriamatoa Rosy. Mampiaiky ny maro moa ity zoky ray aman-dreny ity ao anatin'ny tambanjotra antserasera maro ny mametra-panontaniana hoe aiza ny tena position Rosy mpanohitra ve sa mpanohana ny fitondrana. Zay ihany koa anao namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitana ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halaveny ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.